Alakamisy 17 ny volana Aogositra miarabantsika rehetra ny tokantrano tompoko lasy tompoko vavy tonga soa ihany koa ato anatiny famparalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra TV Plus Madagasikara manasana ho hatrany izay anaraka izany hatramin'ny farany miarabana ihany koa Eliza Herman. Miarabanao ro miaramanana miarabasika agnaba tokantrano magnaraka anay eto amin'ny fampalalam-baovao ny TV Plus Madagasikara. Aloha teny vaovao tapany voalohany avy hatrany ary tonga omaly tao Tomasina ny sambo mitondra solika matsina ny orinasa Jirama mandritra ny enim-bolana tsy tokony anakorotana ny famatsiana solika sy ny fivarotana ireo mpandrarara-tsolika ny fahatongavan'ny solika matsina ny orinasa Jirama hoy ny filohan'ny fanavaozana. Tafakatra manodidina ny 700 sy 300 ireo fiara izay mitondra mpandeha ary mihoatra ny 1,700 sy 400 isan'andro ny mpandeha miaingy avy amin'ireo tobi-piantsonana ny fiara lehibe eto Antananarivo makany amin'ny faritra amin'izao fotoam-pialatsasatra izao. Nitrangana lozam-pifamoivoizana indray teny amin'ny rokady Androany kodiaran-droa iray no tengenan'ny mpitondra sy ny mpandeha iray no nandona vodina fiara naratra mahafokatra izany ireo olona roa nitaingana kodiaran-droa. Dingana roa samihafa ny fisoratana anarana biometrika sy ny fisoratana anarana anaty lisitry ny mpifidy dra ny fampatsiahivany filohan'ny Vaomiera Maleotena misana ny fifidianana na Seny Thierry Rakotonarivo. Hitra amin'ny antsiam-baovao avy hatrany ary isika tonga omaly tao Tomasina ny sambo mitondra ny solika matsina ny orinasa Jirama mandritry ny enim-bolana. Tsy tokony anakorotana ny famatsiana solika sy ny fivarotan'ireo mpandrarà ara-tsolika ny fahatongavan'ny solika matsina ny orinasa Jirama hoy ny filohan'ny fanavaozan'ny Repoblika omaly raha ny tsena ny fahatongavan'ny sambo mitondra ny solika ny tenany sy ny delegasiona nandray ny solika tsy miditra amin'ny varotra ataon'ireo mpandrarà ara-tsolika eny amin'ny tombon-tsolika ny fanafarana solika avy any ivelany ho hatrany ny filohan'ny fanavaozan'ny Repoblika ary tokony andamina ny sehatra ny fivarotana ny fanafarana solika ho an'ny Jirama. Zorabarzona mitaritra antsika ny andindininy izay. Misy elanelana hatrany amin'ny 400 ariary amin'ny vidin'ny solika amin'ireo mpandrarà solika ity fanafarana solika ho an'ny orinasa Jirama ity hoy ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny kolonel Ranenirina Mikael no ny fiara-miasan'ny firenena afrikana no nahafahana manafatra solika ho an'ny orinasa Jirama amahana ny olan'ny délestage. Ny firenena afrikana rehefa mahay miara-miasa dia ohatr'izao ny vokany. Izao fiarahantsika miara-miasa amin'ny firenena nigeriana. Izay dia nataoko izy io volana ray volana roa volana lasa teo izay niaonako tamin'ny andriamatoa Timobo filohan'ny Nigeria. Toy n'iny zao fahatongavan'ny dingana lehibe io satria 7 taona ngamba zay tsisy nasananao an'izay ngamba ny fitondrana teo fa niankina amin'ny namantsika fa teo aloha zay tsy manao hoe ratsy le namana teo aloha fa ity no eritreretina mba hoentina hanavotana ny Jirama satria mety henonareo fanazavana andriamatoa DG teo fa misy elanelana be isaky ny litra mihitsy io vola be ohatrany amin'ny 100 hatramin'ny 400 ariary ny elanelany io isaky ny litra. Ny ady amin'ny alatra solika ao amin'ny Jirama indray no atrena manomboka izao satria raha ny tokony ho izy dia tsy tokony anana olana mandritra ny eni-olana ny orinasa Jirama raha tsara ny fitantanana ny solika. Mitodika makany amin'ny Jirama tsika zany rehefa vita ty tsisy n'inona rehefa milamina tsara dia mitodika makany amin'ny Jirama tsika hoe ahoana indray ny jerevana io satria io farafahakeliny io enim-bolana tsy tokony Jirama io farafahakeliny enim-bolana anatin'ny enim-bolana zany tsy tokony anana olana carburant mihitsy ny Jirama. Dia eo tsika mitodika amin'ny Jirama indray ahoana indray ny jerevana io itombo ve mialatra carburant sa ihena an'indray zao tsika mitodika. Tsy tokony anelingelana ny fivarotana solika ataon'ny mpandrarà solika ny fanafarana solika ho an'ny Jirama ho hiatra ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ary tsy miditra amin'ny fivarotana solika ataon'ireo mpandrarà ny fitondram-panjakana. Inona moa ny antony anakorotana ny famatsiana solika eto Madagasikara amin'io? Tiako fantatra hoe inona le mety filazany azy hoe anakorotana famatsiana.
fa amin'izao fotoam-piala sasatra izao dia tafakatra manodidina ny 700 ireo fiara izay mitondra mpandeha ary mihoatra ny 709 isan'andro ny mpandeha miaingy avy amin'ireo toby ampiantsonana fiara lehibe tao Antananarivo makany amin'ny faritra amin'izao fotoam-piala sasatra izao raha nitatitry ny ATT. Ireo fiara amin'ny lalam-pirenena fafito no maro indrindra izay mahatratra mihoatra ny 800 ny mpandeha antony namafisan'ny agence des transports terrestres na ATT ny fanaraha-maso ny fiara tsirairay alohan'ny fiangana, jerena ny fahatombanan'ny fiara, ny antota taratasy ara-panjakana, ny fahafahan'ny mpamily mitondra fiara, ny isan'ny mpandeha ary ny entana na vesatra entina. Sibilarandra mazava no nanao ny fanadizina. Vanim-potoana izao izay tena mampitombo ny fivezivezen'ny olona sy ny fiara amin'ny lalam-pirenena eto Madagasikara no ny fiangana makany amin'ny toeram-pialan-tsasatra sy ny fitombon'ny hetsika ara-pivavahana, ara-kolontsaina, ara-panatanjahantena ary fialamboly. Isan'andro fiara manodidina ny 700 no mitondra mpandeha mihoatra ny 509 no miainga avy amin'ireo tobi-piantsonan'ny fiara lehibe eto Antananarivo makany amin'ireo toerana samihafa any amin'ny faritra. Saika feno hatrany ireo fiara ireo ka olona 70 hatramin'ny 20 eo ny mpandeha isaky ny fiangana. Ny lalam-pirenena fafito izay mamakivaky indrindra Ambatolampy, Antsirabe, Ambositra, Fianarantsoa ary Toliara no tena ahitana ny ankamaroany fivezivezena izay mahatratra raika amin'ny 10,700 ny mpandeha. Manaraka izany lalam-pirenena faha-efatra makany Mahajanga 20,300, ny lalam-pirenena faharoa makany Toamasina sy Fianarantsoa Atsinanana 13,700 ary ny lalam-pirenena faha-enina izay mamakivaky Anambanja, Ambilobe ary Antsiranana. Mahalona izany fivezivezena izany dia manamafy ny fanaraha-maso alohan'ny fiangana tsirairay ny ATT ka jerena ny fahatombanan'ny fiara, ny antota taratasy ara-panjakana, ny fahafahan'ny mpamily mitondra fiara, ny isan'ny mpandeha ary ny entana navesatra entina. Amafisina ihany koa ny fanaraha-maso eny amin'ny lalam-pirenena, indrindra fa ny lalam-pirenena fahafito sy faha-efatra izay mitambatra ho ahitana 7,200 ireo mpandeha miainga avy amin'ireo tobi-piantsonan'ny fiara lehibe eto Antananarivo. Apetraka eny anivon'ny fivoahan'ireo lalam-pirenena ireo ny toerana fanaraha-maso manokana ho fanampin'ny fanaraha-maso izay ataon'ny polisy-pirenena sy ny zandarmariam-pirenena. Ankoatra izany, misy ny sampandraramisahana ny fandraisana olona sy ny raharaha isaky ny sabotsy maraina mba hanamora ny fikarakarana ireo taratasy sy fahazon-dalana ilaina. Nomena fitaovana fitsapanantahana alkôla amin'ny vatana ihany koa ny polisy sy ny zandarmaria mba hanamafisana fanaraha-maso ny fahamamoana ireo mpamily. Ny tanjon'ny ATT dia ny ampihenana ny loza-pifamoivoizana mety hitranga eny an-dalana sy hiantohana ny fivezivezena azo antoka kokoa mba ahafahan'ireo mpandeha mankafy ampilaminana ny fialan-tsasatra izy ireo ary motso aman-tsara any an-tokantranony. Ho hatrany teo anivon'ny ATT. Fanitrangana lozam-pifamoivoizana indray androany teny amin'ny lalana Rokady. Olona roa nitondra moto iray no nandona fiara naratra mafy vokatra izany ireo olona roa nitaingina moto ireo fandirana mafy sy tsy fanajanana ary tsy fahafantarana ny lalàna amin'ny feny fifamoivoizana no nahatonga ny loza hoy ireo nanatry maso teny an-toerany Mikana Andriambolaza sy Arfidy Rakotomanalina mitatitra antsika ny andindininy izay vaovao izay. Toy izao ny sarita teto amin'ny Rokady taorian'ny lozam-pifamoivoizana nitranga teny an-toerana androany maraina. Ity potiketo ity ilay moto nandombotra ilay fiara teo anoloana. Raha ny fahitana ny fahavoazana, nandeha mafy ilay moto. Teo alohan'ilay fiara nidomin'ilay moto avy ato aoriana kosa no nisy ity fiara lehibe mitondra rano amin'ny bomboniny ity. Lavitra ny elanelana teo aminy sy ilay 4x4 taoriany. Izany hoe tsy avy amin'izy ireo loatra no nevian'ny loza. Saingy raha dinihana, ny eo amin'ny lalàna feny fifamoivoizana no tsy hay, na tsy norarahina hoy ireo nanatry maso. Raha ny tokony izy mantsy tsy any amin'ny fil io ny tokony isy an'io fiara lehibe io. Efa mandeha amin'ny Rokady ny fil aty ankavanana ny tokony isy ny fiara raha handeha mora. Ny fil ankavia kosa natao hisongonana sy andehanana mafy. Izay nefa nitranga ho an'ity fiara ity fa nisafidy any amin'ny ankavian-dalana izy. Fandehanana mafy sy tsy fanajanana tsy fahafantarana ny lalàna mifehy ny famoivoizana nantonga ny loza ireo nanatry maso. Ity 4x4 ity zany nandeha mafy be, dia ity zany nandeha moramora. Dia ohatrany hoe ity 4x4 ity zany nijanona tampoka moa ity nyroso foana. Dia ilay moto zany tao aoriana ity 4x4 ity. Dia tonga dia nandeha mafy be ilay moto dia tonga dia tapatsofoka tao anatin'ny vitra tao aorianan'io zany ilay lohan'ilay casque an'ilay anina dia ilay lohan'ilay moto teren'ilay pneu avy aty aoriana taty. Naratsa ilay olona.
iny dia tapaka ny tongony anankiray tongon'le chauffeur-le moto zany. Efa tonga teny toerana ny mpitandron'ny filaminana nanao ny fizahana ny loza rehefa any amin'ny hopitaly kosa ireo naratra. Fa vaovao makasika amin'ny resaka fifidianana kosa indray dia dingina roa samihafa ny fisoratana anarana biometrika sy ny fisoratana anarana anatin'ny lisitry mifidy anivony sy ny raha any fampatsiahivan'ny filohan'ny Vomera Mahaleo-tena misana ny fifidianana tery Rakotonarivo. Miantso ireo mpifidy ny filohan'ny Vomera Mahaleo-tena misana ny fifidianana Thierry Rakotonarivo mba tsy ampifangaro ireo dingana roa ireo tsy manolo ny fisoratana anarana ao anatin'ny lisitry ny mpifidy ny fisoratana anarana biometrika no amafisy ny tsy farany ihany koa fa tsy miankina amin'ny seny irery ny fahombiazana ity hetsika ity. Miantso ireo antoko politika fiarahamonim-pirenena ary ireo fikambanana ny tenany mba handray anjara amin'ny fanentanana sy ny fanabeazana olom-pirenena ampirisihana ireo mpifidy soratra anarana. Fanajajiny Gracia Andriatsitoerina. Merina fanentanana ihany koa sy fampatsiahivana ho an'ireo antoko politika, ho an'ireo fiarahamonim-pirenena, ho an'ireo sokajy na sehatra maro samihafa izay tokony handray anjara amin'izao fandrafetana lisam-pifidianana izao. Manana didy sy andraikitra isika eo anivon'ny antoko politika sy ny ao anatin'ny fikambanana sy ny fiarahamonim-pirenena izan-tsokajiny ny hanentana sy ny anabe ary ampahafantatra ny vahoaka manodidina antsika tsirairay avy ny fisian'izao fisoratana anarana amin'ny lisam-pifidianana izao sy ireo fepetra rehetra tokony ho atao ary ny fanentanana ny vahoaka mba hitaona namany ihany koa amin'izao fisoratana anarana amin'ny lisam-pifidianana izao. Tsara ny ampatsiahivana ny vahoaka fampatsiahivana izay tokony ho ataony ny antoko politika sy ny fiarahamonim-pirenena ary ny olom-pirenena rehetra ny amin'ny hoe samihafa ny fisoratana anarana amin'ny fisoratana anarana sy ny fahasambahoaka biometrika sy ity fanisana sy fisoratana anarana amin'ny lisam-pifidianana ity. Averina ihany izay fanamariana izay satria sao dia misy ny mieritreritra fa efa nahavita fisoratana anarana biometrika dia tsy mila manao intsony fisoratana anarana atao anatin'ny lisam-pifidianana. Asa sy andraikitra ary zavatra samihafa eo anivon'ny fiainam-pirenena ireo zavatra roa ireo ka na dia efa nahavita fisoratana anarana ara-biometrika azy dia zavatra hafa no ilany ny fitoram-panjakana sy ny fiainam-pirenena iny fa mbola manana didy ihany koa ianao isoratra anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana. Vaovao eo amin'ny tontolo politika no andresika ny fampiarahana-baovao taoriny nananganana ny VFM nasionaly na ny fikambanana vovona ny fiavaozan'ny Madagasikara dia miroso amin'ny fampahafantarana ny VFM manerana distrika ny pro nasionaly. Nanambara ny filohan'ny VFM fa fanambarana sy fanomezan-tanana ho an'ny tena fiavaozana marina amin'ny fampandrosoana no tanjon'ny VFM fikambanana ihany hatreto ny VFM ka fampandrosoana maharitra iarahana amin'ny fitondram-panjakana loviana apetraka. Nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy ny fitsanganan'ny VFM avaradrano izay tariny somabahoaka Thierry Randafy notronindreo birao maharitry ny fikambanana. Fetra andria mananjara mitarika antsika ny andindiny izay. Miisa 720 ankehitriny ny solombavambahoaka mivondrona ao anatin'ny vovonana VFM. Ankoatr'izay dia maro efa misy ihany koa ny bentanana sy ny mpitarika fikambanana mivondrona ao anatin'izany. Nanambara ny filohan'ny vovonana ny solombavambahoaka fanomezan-tro Andrianjanahary fa fanambarana ny hery sy famitranana fanomezan-tanana ho an'ny tena fiavaozana marina amin'ny fampandrosoana ny tanjon'ny vovonana. Dia fanambarana ny hery famitranana ny fanomezan-tanana ho amin'ny tena fampandrosoana izay fiavaozan'ny Madagasikara araka ny anaran'ny vovonana fikambanana io. Izahay efa nisy teo aloha fa mbola tsy ara-panjakana fa napetraka tamin'ny lasinainy zany ny antota taratasy ara-panjakana n'ilay vovonana dia nomena ny anarana VFM. Zany hoe manomboka hatramin'izay zany dia hanomboka handray an-tanana ny atao hoe izay mety anjara biriky na anjara andraikitra eto amin'ny firenena ny vovonana mba afaka manao manampy amin'ny ezaka fampandrosoana eto amin'ny firenena indrindra fa ny tanjony tena fanavaozana izay tiana apetraka eto amin'ity nosy malalantsika ity.
Tantsaha tena mandravitra ny vahoaka ao amin'ny distrikana Avaradrano ka hitodika manokana amin'ny marary azy ny fanampiana entin'ny VFM Avaradrano. Mbola mijanona ho fikambanana ny VFM raha nambarana ny solombam-bahoaka Thierry Radafy. Ivadika ny toko politika tsy hany mihitsy aloha ny resaka hatreto. Fa ny resaka eto aloha dia mbola association mijery ny fampandrosoana maharitra izay arahana amin'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Dia androany no nametrahana ny nanomboana anazy tetỳ Avaradrano izay tariha koa amin'ny député ana Avaradrano anahy. Ary io zavatra io araka ny resahako teo dia fanampiana ary fiaraha-miasa mihitsy ho ampandrosoana ny Madagasikara ray manontolo. Ary izay no teneniko teo hoe vonona tanteraka ny Avaradrano hiara-iasa amin'ny VFM izay ho tarihako aty Avaradrano. Nandritra fampahafantarana ny VFM Avaradrano dia tonga nanotrona ireo solombam-bahoaka ao anatin'ity vonona ity izay niaraka tamin'ny birao maharitra. Fa nolaniny ny lola Amerikana fa mihitatra hatramin'ny taona 2020 sy 2020 ny tsenany AGOA ho an'ny firenena Afrikana raha nitatitry ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana. Tafiditra anatin'ireo firenena 2020 mahazo ny tsena i Madagasikara amin'ity taona ity raha nambarany teo anivon'ny ministeran'ny varotra. Asatrany amin'ny efatretsy no foronina ao anatin'izao fifanarahana arakasa izao orinasa 2020 no mahazo ny tsena amin'ny AGOA araka ny tatitra atrany mbola mitoy ny asa sisika ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny azahoan'ny Madagasikara tsena betsaka kokoa raha oharina amin'ireo firenena afrikana hafa nahazo ity tsena ity. Sora-Bartsona. Lolona Amerikana miisa 90 no nandany ny fanitarana ny tsenany AGOA amin'ny firenena afrikana miisa 23 hatramin'ny taona 2020 sy 2020 hoy ny ministeran'ny varotra. Tsy maintsy nanao ady sisika ny ministeran'ny varotra malagasy tamin'ny alalan'ny ministra tamin'ny fahazahoana ny tsena ho an'ny Madagasikara. Asa hatrany amin'ny efatretsy no voaforona amin'ity fahazahoana ny fifanarahana arakasa ho an'ny AGOA ity hoy ny talen'ny fifandraisana ara-barotra eo anivon'ny ministeran'ny varotra. Dia maro tokoa ny dingana natao ary indrindra zany ny ady sisika nataon'ny ministera mba hirovana ny fitohizan'ny AGOA. Ka isan'izany ny fikoanan-doha nirahana tamin'ireo ministera maro samihafa toy ihany koa ny sehatra tsy miankina ary ny fihaonana tamin'ny kongresy amerikanina zany tany États-Unis tamin'ny volana janoary lasa. Ankoatr'izay dia mbola mitohy hatramin'izao ny ady sisika ataon'ny fitondram-panjakana ka nahazahoana aloha io dingana lehibe voalohany io izany hoe ny fitaran'ilay AGOA hatramin'ny taona 2020 sy 2020. Amin'ny volana septambra 2020 sy 2020 indray no andalo eo anivon'ny kongresy na antenimera pirenena Amerikana ny fandaniana ny lalàna ho fanitarana ny tsenany AGOA araka ny tatitra hatrany. Mbola mitoy ny fifanarahana atao miaraka amin'ny Amerikana ary isany manampy amin'ny fifanarahana ny masivon'ny Madagasikara any États-Unis. Zany hoe fa tena signe favorable ho antsika aloha zany izay fandaniana teo anivon'ny tsena izay satria efa signe soutien politique mavesatra be zany izay fandaniana teo anivon'ny tsena izay. Na izany aza nefa manao ny ezaka rehetra ny fitondram-panjakana zany hoe ny eto ministeran'ny varotra sy ny fanjifana ifandrombonana miaraka amin'ny maso fivohantsika any États-Unis sy ireo ministera maro samihafa moa zany izay miahany sehatra eo amin'ny fanondranana isan-tsokajiny mba hanohy hatrany ny ady sisika sy ny ezaka mba hahafahana miaro an'izay fitohizan'ny AGOA izay. Ankoatra ny fanondranana lamba izay mampisongadina Madagasikara eo amin'ny sehatry ny tsenany AGOA dia misy entana hafa ihany koa mbola azo ahondrana any États-Unis avy aty Madagasikara. Zagositsika anaraka ireo vavonteraka resabe tao anatin'ny tambazotra serasera Facebook. Ny vondrona vaovao farany fil d'info official mampafantatra MD ny atany mora daholo izy 5 tao amin'ny Exenda ireo olona 5 vororoy Snoro patron vavy malagasy 3 dia ny interprète comptable ary ny RH fitopitsarana ny alakamisy 17 septambra 2020 amin'ny 7 maraina eny Anosy. Ny pejy polisy pirenena mampafantatra ny reniny ihany nanao soron'ilay zanany Menavava tao Faratsio. Tranga mampalahelo no tranga tao Ambato Mitety
Nipoky tany Antanety be, distrikan'ny Faratsio, taorian'ny tsy nahitana renim-pianakaviana iray sy ny zanany lavo iray volana, izoma raika amin'ny 3 Jolay 2024. Nandritra ny fikarohana nataon'ny nifokon'olona sy ny mpitandro ny filaminana, ary ireo manam-pahefana dia hitany Alahady 2 Aogositra 2024, 30 metatra mialan'ny tranon'izy ireo izy mianaka. Efa tsy nisaina intsony anefa ilay zaza, izay voalaza fa tao anatin'ny akanjon-dreniny. Niroso tamin'ny fanadihadiana amin'ny polisy-pirenena sy ny zandarmary-pirenena tao Faratsio. Fantatra nandritra izany fa nandeha tany amin'ny mpitsabo nentim-paharazana na mpimasy izy ireo, ka voalaza fa nataony sorona ilay zaza. Araka ny vokatry ny fanadihadiana dia niaiky tamin'ny famonoan'ilay zaza ny reniny, niaraka tamin'ny mpitsabo nentim-paharazana indray. Olona telo voakasika tamin'ity raharaha ity no natolotra amin'ny fampanoavana ny Alarobia 12 Aogositra 2024, ka nidoboka aponjavonjo maika izy telo, nahitana ny mpimasy, ny renin'ilay zaza, ary ramatoa iray havan'ny renim-pianakaviana, izay mampifandray tamin'ilay mpimasy. Ny pejy vaovao malaza ofisialy mampafantatra Ambohidratrimo mivaky fasana, razana 340 very, 7 tavela, fasan'iray tao Mananosy Ambohimanoa, kominina Mahitsy Ambohidratrimo mivaky omaly alina, misavory tamin'ny mpangalatra tanteraka, razana 340 lasan'ireo mpangalatra, razana 7 tavela. Ny pejy velondriaky mampafantatra manakaiky ny 10 taonina ny orita azo tao anatin'ny andro ray. Nandritra ny fanokafana ny fanjonoana orita tao amin'ny faritra Rovanan-dranomasina AMP velondriaky, any amin'ny faritra atsimo andrefan'ny Madagasikara dia nahatratra 777,707 faingo 7 kilao ny orita azo tao anatin'ny andro ray monja. Vokatra manamarika ny fahombiazan'ny ezaka fiarovana sy ny fitantanana maritra ity faritra Rovanan-dranomasina ity izany. Nohon ny fanajana sy fanakatonana vonjamaika ireo toerana fanjonoana dia nomena fotoana hitomboana sy hiterahana ireo orita, ka nahafahana nanavao sy nampitombo ny harenan-dranomasina. Zakositsika anaraka indray ireo vaovao tapatapany. Camion miisa roa nitondra hazo maro ahitana planche chevron madrier ary karazana hazo fanorenana hafa no tratra tao amin'ny fokontany Ambohimitsinjo Antsiranana, izay noheverina ho tsy ara-dalàna. Araka ny vaovao voaray avy amin'ny Direct Diana, tsy nahitana taratasy ara-dalàna manamarina ny niavian'ireo hazo ireo sy ny fitaterana azy. Mahery ny 2 arivo ny fitambaran'ireo vokatra hazo tratra raha ny tatitry ireo. Noraisina avy hatrany ny fepetra tamin'ny fanahiazana ireo entana, raha toa ka efa natomboka ihany koa ny famitorana sy ny fanadihadiana ahafantarana ireo tompon'andraikitra sy ny niavian'ireo hazo. Mitoy ny fanadihadiana ataon'ny tompon'andraikitra araka izany mba hamantarana ny tena zava-misy sy andraisina ny fepetra mifanaraka amin'ny lalàna. Mampatsiahy kosa izy ireo fa misy ny lalàna sy ny fepetra tsy maintsy arahana amin'ny fivezivezen'ny vokatry ny ala toy izao, ka tokony arahina tsara izany mba hisorohana ny tranga tahaka izao. Ny farana androany ny fifananana regionaly eto Analamanga ho an'ny taranja volleyball, ny MDG sy ny CUA no niatrika ny lalao famaranana, resy ny MDG tamin'ny alalan'ny seta 3-0, ny CUA teo amin'ny lalao famaranana. Makasika ny lalao nasionaly kosa dia ho toto-saina ny 12 Aogositra 2024, manomboka amin'ny valora ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny lalao nasionaly izay atao Manakara. Tsy maintsy manao fanamiana mampiavaka ny ministera na institution na région sy ekipa misy azy avy ny mpandray anjara. Tsy maintsy manana banderole par ministère ou institution ou région sy ekipa misy azy ny mpandray anjara. Mandritra ny carnaval, tsy maintsy manaraka ny rang protocolaire izay apetraky ny mpandrindra. Isy ny match de gala izay iarahan'ireo olobe sy ny ekipa ny mpiasam-panjakana, ahitana ny taranja football, volleyball ary basketball. Isy ny hetsika ny ariva eny amoron-dranomasina Manakarabe. Fanisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany Maurice Mada Business Connect namroapolo sy 2 arivo etsika roa andro izay mampivondrona orinasa mpandrara ary mpampiasa vola avy eto Madagasikara, Maurice, Inde, Afrika ary Azia tanjona ny ampifandray ireo mpisetra amin'ny fandrarana namora ny fiara-miasa, anokatra tsena vaovao, ampitombo ny varotra ary ampiroborobo ny fampiasam-bola. Anome setra vaovao an'ny malagasy amin'ny famorona fiara-miasa tsena ary fafana vaovao ity etsika ity. Adia Andransalama.
Iverana fa zava-dehibe ny ataosika hoe fanatsarana indray ny fifandraisana eo amin'ny firenena roatota dia Madagasikara sy Maurice. Raha tsika malala fa misehatra maro azo ifandraisana eo amin'ny tontolo Madagasikara sy Maurice, na eo amin'ny tontolon'ny fanjifany izany na eo amin'ny tontolon'ny resaka arakasa, na eo amin'ny tontolon'ny resaka indostria sy ny varotra sy ny sisa rehetra. Misehatra maro dia maro azo ataosika hoe azo velarina ao anatin'izay, ary eo anatin'izay dia nahita izay hoe misy investissement goavana azo trandrahana izay mitetina hatrany amina 250 millions de dollars anoany ny investissement azo trandrahana eo amin'ny firenena roatota. Ao anatin'izay fa ilaina zany ny mampifandray aloha ireo économie roatota ireo, ary izay indrindra no antony nananganana nanaovana an'ity forum na ty sommet anisan'ny lehibe amin'ny Maurice Madagasikara ity. Misy zavatra be dia be araka izany no ilaina sy tokony heverina hoe akanatra kefa amin'zareo ao anatin'izay. Misy koa nefa ny ohatra kefa ifananantsika ihany koa izay tsy azo ambaniana, izay ilaina ihany koa hoe apita amin'zareo fifaminoana ao anatin'izay rehetrarehetra izay. Ny chambre de commerce dia miezaka ny manaraka ao anatin'izay sehatra rehetra izay hoe inona no ataosika hoe fampiasam-bola, inona no tetikasa misy dia inona no mety hoe fiatraikany izay any amin'ny économie eto Madagasikara sy ireo économie vahiny. Dia mazava be fa sary-piaro isika satria isika malagasy amin'ny tontolona resaka fampiasam-bola sy ny sisa izay, ary tsy maintsy apetraka hoe mahazo tombony malagasy amin'ny fampiasam-bola ary mahazo tombony ihany koa nefany izareo maorisiana amin'ny resaka fampiasam-bola izay ihany koa. Ary izay no anisany nanaovantsika ny Maurice Manda Business Connect androany. Araka ny voalazako teo dia ho avy ihany koa zareo indianina misy délégation maro dia maro andrasantsika ny volana décembre ho avy zao dia ifandray ao anatin'izay ihany koa ohatran'ny hoe fampitana ny teknôlôjia sy ny traikefa sy ny sisa rehetra. Toetra nisika tanaty ny fampahalalam-baovao eo amin'ny vaovao ny kolontsaina. Isan'ny tarika nanana ny anjara toerana ao anatin'ny zavakanto malagasy ny tarika ny ainga, nanamarika an'izany ny tarika izany eo amin'ny izay angadina nanana sy vinahitana ity tarika ny ainga ity. Folo taona nefa izay no nandao tanteraka ny tarika ny ainga izy sy ny mpankafy ary ny zavakanto malagasy ao anatin'izany tao anatin'ny lozam-pifamoivoizana moa no nalasany izany mpanakanto omgy ao anatin'ny tarika ny ainga izany, ka isy araka izany niseho ny alahady 20 aogositra ho avy izao hoe tsy atsaha-manitra ho fahatsiarovana ny fahafolo taona nalasany omgy, seho izay karakarain'ny Lax Production. Fanajitsiny. Enina amby folo sy roa arivo, enina amby roapolo sy roa arivo, folo taona tamin'ny volana jona lasa teo nandaozany omgy ny tany sy ny tarika ny ainga. Ankehitriny mbola tena mijoro ny tarika ny ainga ary tsy amela raraka tany ny zavakanto nataony. Anao seho izy ireo ny alahady 20 aogositra ho avy izao hoe tsy atsaha-manitra, maro ny ampiavaka ity seho ity. Dia efa hitantsika teo zokototo avy any lavitra any izy fa tonga ary anome izay kanto indrindrany aminy ho an'ny vahoaka mpankafy ny tarika ny ainga. Tantely ny feo ihany koa dia fa hita sy ombinombiny tsongany ihany koa. Raha nambara mikarakara dia Lax Production dia efa tena mandeha ny fanomanana ity seho ity ary isy ny zavatra ilaina rehetra ny toerana. Fetim-pianakaviana izy io, fetim-pianakaviana any daholo tsika fa tsisy mitondra sakafo efa misy ao sy tadiavinao, rano, sakafo, grillade, pizza, tonga dia eo daholo mihitsy. Fampanantenana nomena efa me zavatra tsara ho anareo na ny mpikarakara na ny tarika ny ainga. Kely sisa sezo atsaha-manitra misokatra amin'ny 7 maraina vavady. Fampisehoana mety kamroa raha tsy diso. Rehefa milahatra ina dia sokafantsika na vala rehefa le milahatra tonga re akaiky amin'ny banque centrale ary tonga avina. Isan'ny nandrafitra ny tarika ny ainga ihany koa ido izay ho hitan'ny mpankafy ao atsaha-manitra amin'ny alahady ho avy izao. Fety be lanonana fahatsiarovana ny ilay André Rézinta namorona ny tarika ny ainga eo amin'ity zany. Fahafolo taona fa ny akoatrany izy fa ny asa vita ny mbola mipetraka foana. Aza miraha ty occasion misy tsika rehetrarehetra fa tongava fa tiana milay be io tiana milay io amin'ny sezo io dia aza taraiky satria ny tapakely efa mahadefa ho farana fa defa ho tapitra zay ihany.
zakotsika anaraka ny sombony faneho-kevitra ireo mpisehatra tao anatin'ny fandarana demokrasia mivantana ny maraina teo tao amin'ny radio plus 100.2 FM. Demokrasia mivantana fandarana mivantana amin'ny radio plus 100.2 FM. Isanandro amin'ny sivora sy sasany maraina. Nanambarima tamin'ny Lydia avy any Ambatondrazaka. Misy olona manan-karama ao ambadiky izao tsy fandriampahalemana izao. Resaka ny fandriampahalemana ty tamin'ny herinandro iny aly ny teny hoe misy madama maty taty aminay taty dia rehefa avy niresaka tamin'ny demokrasia dia nanaraka ny olona satria fatratra ilay olona namono ilay madama anankiray dia eto aby mitodika amin'ny mpitondra fanjakana ka diabo marina zany ny mahatonga an'ilay olona mamono olona reo karamainy misy olona manarama vola be misy zany ray tapitrisa dia voaraborabo izany ilay olona dia miromotra satria mifantiaranana fa manao ny taony. Demokrasia mivantana fandarana mivantana amin'ny radio plus 100.2 FM. Isanandro amin'ny sivora sy sasany maraina. zakozarintsika anaraka ny voambolana. Androany dia ny voambolana hoe raiki-poy indray ny voambolana fatarina sy zarana milaza azy. Ny hoe raiki-poy dia ilazana rafitra fampiasa amin'ny taranjakajy eo amin'ny sehatra ny fampianarana ny taranja matematika. Izany hoe fanafoezana amin'ny teny fony andinindininy fikajiana. Amin'ny teny frantsay ny andikana azy dia hoe formule. Voambolana izay azo ampiasaina amin'ny andavanandro ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity rehefa amin'ny teny malagasy. Ianaro tsara ny raiki-poy fa tena mila mafy izany raha tiana ny hainy taranjakajy. Na koa hoe raha vao misy diso amboalohany ny raiki-poy dia diso hatramin'ny farany nety mody. Hitantsika ihany koa voambolana ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity rehefa amin'ny teny malagasy. Ry mpianatra, fomba iray tena mahomby ahaizana raiki-poy ny fanaovana tsy anjery izany. Rehefa izay ary mifantatsika dia azontsika malagasy izarana mampiasa amin'ny andavanandro. Amin'ny tokony ampiasana azy ity voambolana hoe raiki-poy ity rehefa amin'ny teny malagasy fa tsy voatery teny frantsay hoe formule foana akory rehefa amin'ny teny malagasy. Sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana mahafehy azy. TV Plus Madagascar. Fotoana kosa izao ijerentsika indray ny eo ara hoe faritra maromariana Madagasikara nefa mampiasa ny motoculture Agriplus mafy sy mora kojakojaina izy reto. Manana fitaovana maro ihany koa ny Agriplus afaka ampiarahana azy arakaraka ny asa izay atao. Siny Orange eo anilanao manolotra ho anao. Moteur action. So dia hitana any ambany ary tsika sotrosotro zavatra. Kaloha io misy manoko kosa. Salama tompoko. Manao any? Manao any? Avy age? Hitana anarany sy hitana anarany lahy? Giral le danger. Ndray tsara be ny anarany. Danger. Tena zany hoe danger zany. Dia raha mamana mividy menaka ireo ambony ery. Ezany tavoangy? Ka menaka tonga dia amin'ny tavoangy ka mila mitondra tavoangy fa menaka iray litra izany. Sao dia mazoto andeha araka aminay hidina any ambany any? Ay tsy mahazo miaraka amin'ny olona tsy fantatrako. Tsy manino zany be ianao ve lehilahy ngeda be io dia matahotra e. Dia mamana andeha revirevy any ambany any. Inona sotroanao? Nena milkshake. Milkshake. Lehilahy be io tena dia milkshake na dite misy. Na manaraka misotro be kisakely. Amin'izao efa mila mailomailoko misy. Ndao fa zay nge mamprevy. Hitako. Efa mamprevy amin'ilay be. Za andaoko. Prevenareo vavy. Zavatra zany ako amin'izao zavatra misy hoe tsy namoso tonga dia mitorana tsy matsara. Voankasiany io tonga dia lasa tsy tonga saina intsony voankasian'ilay olona fotsiny. Zany dao eraka aminay eo a. Be dia mamanay a misy mpangalatra olona amin'izao. Izy revena amin'ilay be ngezy ambany atsy. Bokos. Ferena ty. Tefaka be. Fadio ny miresaka amin'ny olona tsy fantatra fa efa maro ny olon-dratsy amin'izao fotoana izao mba mailo. Coupé. Dans la boîte.
fa mialohany ametrahako ny veloma amintsika ny tokantrano dia eo misehatra ny fanatanjahantena koa izay indray dia miatrika lalao goavana ny U18 ny ankoay ny mpanao basket moa zany raha ny maromaro koa miatrika ny afro basket U18 tsika amin'izao antakarany Sénégal no mifanandrana amintsika amin'izao fotoana izao anatin'ny feptaona fahaefatra isika raha ny lalao dia mitarika ny Sénégal amin'isa 10-20 no 3-telopolo zany raha ny isatsika mivantana amin'izao fotoana izao lalao apa-efadalana moa tiatrehan'ny Madagasikara manoloana ny Sénégal ity mazava ho azy fa dia rahantsika ny toy ny vaovao ao anatin'ny fandarana tanjaka ny alahady ho avy izao makasika ity fifananana afrobasket U18 ity metraka ny mandra-piresaka ny tenako fitorana zongadina kosa Eliza Herman. velany nosongadina rahantsika amin'ny tian'io ity efa mitona tao Aridjasy Arcos de las Salinas ny vahoaka tao Espagne nijery ny fanakonana masoandro manontolo voalohany tao Europe tao anatin'ny 17 taona Espagne izay firenena Europeana afaka nahita 100 isanjato nitrangana fanakonana masoandro maly 12 aogositra nandritra ity tranga fanakonana masoandro 100 isanjato tao Espagne ity de polisy 10 sy fiaramanidina mahery ny 100 no nahetsika ny fitondrana tao antoerana nametrahana ny fandriam-pahalemana arahantsika ireo karazana sary maro fanehoana ny akanton'izany fanakonana masoandro 100 isanjato tao Espagne omaly 12 aogositra izany arawary. Большим козыкуляров. А, пиздец. Не дивись дома, не дивись дома. Чего? Ongi, ayah Ferwat. Oh no! C'est incroyable. Subhanallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Regarde avec tes yeux. Tes yeux, regarde. Oui, avec tes yeux. Regarde avec tes yeux.
Izay namarigny fampalalam-baovao sika tamin'ity ariva ty tompoko lahy tompoko vavy ankasitragno fatratry anareo sy nisaraky taminay hatramin'ny farany veloma tompoko.